Dia falmeravana rehetra indray tonga soma tsara amin'ny chaîne-ko androany. Mbola resaka maquillage ihany resakantsika androany fa tena mifatoka kokoa amin'ny resaka manjamaso na ny fard à paupières zany eyeshadow. Misy karazany telo zany ny base tena hoe fanaovana manjamaso dia zay zany no tiako asehonareo androany. Nezahako natao couleur samihafa daholo mihitsy, loko samihafa daholo mihitsy no nampiasaina amin'izay hitanareo tsara ny fahasamihafan'ilay zavatra tiako ampita zany. Fa ty zany ny loko farany indrindra. Ty ny loko look mahazatra anahako zany hoe le eo amin'ny sisiny hafa ny eto amin'ny eto ampovoany hafa ny eo amin'ny sisiny hafa dia ny eo amin'ny creux na ny crease hafa. Dia tsy andrelitsika fa dia asehoko anareo avy hatrany zany ireo karazany telo ireo. Dia amin'ity voalohany ity zany rehefa vita ny base dia tonga dia loko ranoray ny atao amin'ny maso. Izany hoe loko malefadefaka ny atao ambany volomaso dia efa nampianarantsika tamin'ny video teo aloha. Dia loko ranoray fotsiny zany no atao amin'ny vodimaso iray manontolo, izany hoe manjamaso couleur manjamaso loko iray. Dia avy eo dia estampena fotsiny ilay izy amin'ny sisiny any amin'ny creux. Dia ny faharoa indray zany rehefa vita ny base dia couleur loko iray zany ny eo amin'ny creux izany hoe crease ny elanelany fihaonan'ny taolamaso sy ny hodimaso zany dia asehoko anareo eto. Dia sady estampena na takosenina tsara zany ilay izy. Rehefa vita izay dia loko hafa indray ny atao amin'ny hodimaso iray manontolo. Dia atao tsikelikely ilay izy dia ampitomboina ilay loko araka ny efa fantatsika dia asiana koa eo amin'ny misy ny traimaso eo zany. Dia asiana loko ihany koa ambanin'ny volomaso mazava ho azy. Dia izay zany ny faharoa izay fanaon'ny malagasy bebe mihitsy no manao an'ity loko ity. Fahatelo indray mazava ho azy rehefa vita ny base dia ny couleur avy eo amin'ny ampovoan'ny maso akaikin'ny olona makeo ampovoan'ny hodimaso zany. Dia maka couleur hafa indray na loko hafa indray ianao avy eo amin'ilay ampovoany iny makeo amin'ny sisiny hodimaso. Dia ampiana tsikelikely zany ilay loko araka ny efa nianarantsika. Rehefa vita rehetra izay dia estampena ilay izy na takosenina tsara mba ho naturel kokoa. Dia maka loko fanotelo isika hatreo amin'ny sisiny ben'ny maso iny makeo amin'ilay creux na ambonimbony kelin'ilay creux ihany koa. Ohatran'ny hoe manao V zany ianao. Dia rehefa vita izay rehetrarehetra izay dia atao estampena ihany. Rehefa mila ampiana indray ilay couleur dia ampiana toy izao. Ohatra manao sena V kely mihitsy ianao zany eo amin'ny sisiny. Dia ohatr'izao ilay izy rehefa misy mascara sy eyeliner. Dia misorako be dia be ianao naharitra hatramin'ny farany nijery an'ilay vidéo. Tiako marihana eto zany fa ireo zany no tena hoe trois base tena hoe fanaon'ny olona fa raha ohatra ka efa zatra milalao an'ilay maquillage amin'izay ianao na ilay manjamaso dia afaka tena misy zavatra karazakarazany be dia be azonao atao mihitsy. Fa ireo zany ny trois base tiako aseho anareo. Dia tiako lazainareo ihany koa hoe raha ohatra ka nizaniza amin'ireo na ohatra hoe misy hafa raha ny style fanaovana maquillage rehefa mivoaka tsara fotsiny ilay izy sy bien estampé dia izay dia efa mety izay fa tsy misy hoe marina sy diso zany amin'ilay izy fa samy misy karazana fanaovana azy samy manana an'izay indrindrindrindra koa samy manana ny mety amin'ny maso indraindray masontsika rehetra samy hafa daholo ohatra hoe misy ohatra ny ana hoe misy miletika kely dia misy tsy misy miletika mihitsy fa tonga dia mahitsy be, misy miletika daholo izy rehetra dia ilay eto amin'ny taolamaso eto no tena miseho indrindra. Dia arakarak'izay zany nanaovanao an'ilay maquillage. Ezahako asiana karazakarazany ohatran'izay foana zany rehefa manomboka hanao tutoriel amin'izay ato. Fa izay angamba aloha no tena azo atolotra androany engany mba nisy azonao ndraisina ihany ilay izy aza misalasala raha ohatra ka misy fanontaniana avelao ao ambany ao ihany dia izay zany ny androany aloha dia misaotra betsaka anao naharitra hatramin'ny farany dia veloma indray amin'ny zoma hery indray tsika mihaona. Veloma daholo. Ouais, hainareo efa eto nahafinaritra anareo ilay vidéo teo. Omeo j'aime ary ilay vidéo raha nahafinaritra anao dia zarazarao amin'ny namana rehetra any cliquez hoe partager. Dia raha ohatra ka mbola tsy s'inscrire ianao na s'abonner, cliquez eto hoe s'abonner na s'inscrire dia amin'izay ianao tonga dia afaka mahita ny vidéo izay ho avy manaraka.
dia raha hijery ny vidéo teo aloha cliquez eto.